plasy tompoko vavy akapalinina indray ary no alorananao an'ny mety ho toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka ary ao anatin'izany ihany koa ny tany falitondrivotra eto Antananarivo renivohitra. Ao anatin'izay 3 andro manaraka izay ary katrany amin'ny faraparan'ny herinandro any dia somary mbola hijanona ao anatin'ny volonandro fahavaratra isika izany hoe amin'ny ankapobeny dia mbola hita taratra ny masoandro balika amin'ny ankapobeny amin'ny faritra maro manerana ny nosy raha toa ka somary misy tandrifin-drahona kely kosa amin'ny manodididina ny takariva sy amin'ny alina amin'iny afovoantany iny aty amin'ny toerana avaratra moa no tena ahitana ny orana tandrifin-drahona mety rakotroka hojerentsika amin'ny Tsipriany ary izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina dia ibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny saika manderana ny nosy raha toa ka misy ny andian-javona na zavotany vao maraina aty amin'ny afovoantany manontolo iny. Misy kosa ny tandrifin-drahona miserana amin'iny morodiraky ny faritra voeny iny ho an'izay rapitso maraina izay. Ny tolakandro kosa ho an'izay rapitso izay ihany ary dia aty amin'ny morontsiraka atsinanana zany no ahitana orana amin'ny ankapobeny zany hoe morontsiraky ny faritra atsinanana sy ny vadivavy ary fitsinany. Aty amin'ny afovoantany kosa dia saika ny masoandro mibalika hatrany no ibantoerana fa ny takariva no misy orana tandrifin-drahona kely. Aty amin'ny tapany avaratry ny nosy moa dia somary mandrandrahona ny andro ary arahana tandrifin-drahona zany indraindray. Ho an'ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany raha tokony ambany indrindra somary tafalatsaka 13 degré celsius noho izay andian-javona vao maraina izay. Ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana kosa dia 9 ka hatramin'ny 30 degré celsius 2 ny mihoatra aty amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy mahatratra 5 kosa ny ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra Sofia zany hoe any Antsohiana no ahitana izay. Toy ny toetry ny andro ihany ary ho an'ny alakamisy dia somary aty amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany no ahitana orana tandrifin-drahona kely ny alina na hoe ny takariva fa mialohan'izay dia mbola ibalika hatrany ny masoandro. Misy orana kosa ny morontsiraky ny vadivavy sy fitsinany ary ny tapany aty amin'ny faritra atsinanana aty amin'iny morontsiraky ny Sofia sy ny antany Sofia aloha dia ahitana tandrifin-drahona ihany koa. Ankoatr'izay dia ibalika ny masoandro. Ny vinavina amin'ny maripana ho an'ny alakamisy manodidina ny 5 ka hatramin'ny 17 aty amin'ny faritra afovoantany 9 ka hatramin'ny 30 ny latsaka kely ny morontsiraka atsinanana 12 ka hatramin'ny 14 ny morontsiraka andrefan'ny nosy mahatratra 30 kosa ny faritra Sofia no ambony indrindra. Amarana ny toetry ny andro kosa ary ho an'ny zoma dia somary aty amin'ny apately ny avaratry ny nosy no vagnongo ny orana tandrifin-drahona izay mety rakotroka zany hoe ny faritra Sofia, ny faritra Diana, tapany avaratry ny faritra Savana ho ahitana an'izay. Ny alina kosa raha ho an'ny faritra Voeny sy aty amin'iny morontsiraky ny faritra Analakofo aty amin'ny manodidina Toamasina aty. Ny ankoatr'izay zany dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Mahakasika amin'ny maripana ny zoma dia 12 ka hatramin'ny 17 aty amin'ny faritra afovoantany 19 ka hatramin'ny 20 ny morontsiraka atsinanan'ny nosy raha toa ka 13 ka hatramin'ny 14 ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra zany dia ny faritra Boeny sy ny faritra atsimo andrefana 30 degré celsius. Ho an'ny tany falitondrivotra eto Antananarivo renivohitra kosa indray ary dia antonony amin'ny ankapobeny tany falitondrivotra tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity manodidina na ambonin'ny fetrany eo amesa avokoa ny refy rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avokosa ary no jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony amin'ny ankapobeny izay tahan'ny falitondrivotra izay. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary manazona hatrany nanaraka ny meteo amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.